ao vaofantananao ataontsika isotra ny tompo sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aminao ny fataterahany fotoana maraina, ianao no manome anay tombonandro, ny fanahinao no mitarika anay, mampitoetra hetaheta sy fikasana tsara ao am-ponay, ary mahatateraka ny fahatongavanay eto anatrehanao. Misaotra fa mampiteny mpanompo ianao, manaitra anay ny amin'izay tokony ho tandremana, ny amin'izay tokony hiverenana eo aminao. Tandremana ny lela, tandremana ny fo, tandremana sao dia tafaroboka ao anatina fitiava-karena sy fitiavam-bolo. Ary ampatsiahivinao tokoa fa ny antony fiamorana dia avy amin'ny tsy fankatoavana. Saotra tompo vao manomboka ny herinandro dia fampatsiahivana hitondra fiainana no omenao. Taio indray ny fotoana maraina amin'ny anaran'i Jesosy, na izaniza marary manatrika eto, maheno ny fampianarana omenao, ninina manjo ka ilan'ny fanampiana avy aminao, aoka ho teny tonga valiny fahamarinana manafaka tonga fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Teka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Miaraba antsika indray, miaraba antsika hatrany, tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, manana fahamarinana omenantsika isan'andro Andriamanitra. Zavatra tenenin Jesosy dia hoe raha fantatrao marina ozy izy, dia ny marina no nafaka anao tsy ho andevo. Maro amin'ny olona zany no ampahoriany ny zavatra mitranga satria misy zavatra tsy fantany. Miezaka ihany izy miady mafy fa tsy tafavoaka satria misy zavatra tsy fantany. Lasa ohatrany hoe mametraka ny fiovan'ilay zavatra eo amina fotoana mandalo hoe miova ho azy eo re io herety vetivety fa miova io rapitso hoe. Tonga ny rapitso fiaretana bebe kokoa indray. Ny afaka pitsony mbola mafimafy kokoa satria misy zavatra tsy fantatro, tsy misy zavatra miova ho azy zany. Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra. Amen. Rehefa nasain'Andriamanitra natsangana ny tempoly dia dingana anankitelo napetraka Andriamanitra. Misy ny kianja, misy ny efitra masina, ary misy ny efitra masina indrindra. Raha vakina vetivety ny Hebreo 7:1-4 dia toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nisy tabernakely voavoatra, ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina, izay nisy ny fanaovan-jiro, ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa nisy ny tabernakely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy ny lovy volamena fandoroadidika azy manitra sy ny fiara fanekena, izay voapetaka takela-bolamena avokoa, ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana sy ny teny arona izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Amen. Dingana anankitelo napetraka Andriamanitra teo amin'ny tempoly, avy ao an-kianja, miditra ao amin'ny efitra masina ary makao amin'ny efitra masina indrindra. Izay dingana anankitelo izay no horaisintsika ho fanoharana amin'ity an'ity, ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'ny zavatra tiany hampanaovina anao, sy tiany hanomezana vokatra eo amin'ny fiainanao. Avy amin'izay antsika ianao indray loha hevitra anankiray nampitondraina lohateny hoe dingana telo amin'ny zavatra tokony ataoko. Dingana telo amin'ny zavatra tokony ataoko. Raha mijanona eo amin'ilay dingana voalohany ianao dia tsy ampy satria misy dingana roa manaraka tokony ataonao hamenona an'ilay zavatra takiana aminao. Raha mijanona eo amin'ilay faharoa ianao dia ohatry ny efa mety fa tsy ampy satria any amin'ilay fahatelo ny tena iandrasan'Andriamanitra anao. Aza kivy fa tsy sarotra ilay izy, fa mila fantatra ny fisian'ilay izy mba tonga anao hamakivaky ny fiainanao manaraka an'i Jesosy, mahalala hoe tia misy zavatra sain'i Jesosy hatrehana. Aiza ho aiza ilay dingana voalohany, inona ilay dingana faharoa, dia inona ilay dingana fahatelo, dia tafy ianao. Amen. Dao atombokantsika ilay izy eo amin'ny Hebreo 12:1 ka hatramin'ny 2:2. Tena kaikinao tsy maintsy misy zavatra tomboka hoe. Amen. Ny anaran'ny Tompo koa amin'izany satria misy vavolombelona maro toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokanana napetraka eo alohantsika izao. Mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana, fa tsy ny tandroenatra mba hahazahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany.
ka dia efa mipetraka eo amin'ny kavanany seza fiandrian'Andriamanitra izy. Anio manokantsika dia hijery zavatra anankitelo ao anatin'ireo andalatsoratra masina anankiroa mifampitohy ireo. Reto le dingana telo dia hijeryntsika ny zavatra be dia be nomen'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho tafiditra hatrany amin'ilay dingana fahatelo. Ny adi-tsain'ny olona dia eo amin'ilay dingana voalohany, adin'ny olona ilay dingana faharoa, ary tsy tonga ao an-tsain'ny olona ilay dingana fahatelo. Ataoko ohatr'izay izy dia misaina ianao inona ilay izy fa mbola tsy teneniko mihitsy aloha ka vetivety. Ilay dingana voalohany manaisotra zavatra. Ilay dingana faharoa manolo an'ilay izy. Ary ilay dingana fahatelo mijery an'i Jesosy. Eo amin'ilay manongotra an'ilay izy dia efa problema be ho an'ny be dia be. Izay ampaherezako anao hoe tsy tokony ho problema satria vao manomboka aritsika eo. Fa tokony ho faingana ny etaeta ao anatinao, marisika sy mazoto ianao hanetry tena hanala an'izay sain'Andriamanitra esorina. Rehefa voaisotra ilay izy, rehefa voala ilay izy na voaongotra, dia tsy mionona fotsiny ianao hoe niala ilay izy, fa misy zavatra tokony hanolona azy. Ary tsy tokony ho faly fotsiny ianao fa voasolo ilay izy, fa misy karazana finition andrasan'Andriamanitra mba hampety an'ilay zavatra nesorina sy ny soloana dia Jesosy. Dia ndraso levaka itsika teo tonga dia hampazava an'ilay satria ohatra anankiray ny raisintsika momba an'io dia hiditra any amin'ny fanasitranana, dia hiditra any amina ohatra vitsivitsy mba hisokafany ao anatsika hoe amin'ny androm-piainantsika misy zavatra tian'Andriamanitra hongotana, misy zavatra tian'Andriamanitra hanolona azy ary misy zavatra tian'Andriamanitra avoakanao mba hahatonga an'ilay zavatra nesorina ny soloana tena ao amin'ny programa an'Andriamanitra. Ataotra raha manaraka tsara tsika treto aloha. Aza mataotra fa tsy sarotra ilay izy. Mety hoe ny fomba itenenako azy no ohatran'ny hoe amina karazana voambolona fa tena tsy sarotra ilay izy. Hebreo 12:1-2 averiko vakina amin'izay dia manongilana tsofina ahitan'Andriamanitra miteny aminao hoe inona ilay tokony esorina, inona ny tokony hanolona azy, ary inona ilay réaction mba hahafahan'ilay fanesorina sy ilay fanolona tena eo amin'ilay mampety azy mihitsiny. Amen. Ndao ary. Koa amin'izany, minaran'i Jesosy, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Eo ary, hiditra amin'ny dingana voalohany antsika. Aoka isika kosa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo rehetra. Inona hono tokony atao voalohany? Manala ny vesatra sy ny fahotana. Faharoa, aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana. Inona natao solony? Miazakazaka. Mbola resaka momba an'izay tsika fa eo sahady zany dia efa maneho fa zava-poana ny etaeta-mpiazakazahana nefa misy vesatra. Dikan'izay tsy natao amin'ny mpanota zany ny azakazaka. Sarotsarotra amin'izay zany zao le mamaky ferapara mahita hoe natateraka ny fiazakazahana nefa mpanota le olona. Mazava amin'izay tsy ho vita ny fiazakazahanao raha ve sara nota ianao. Zay aloha zany. Dingana voalohany manaisotra vesatra sy fahotana. Dingana faharoa soloana azakazaka. Fa mba hatateraka ilay fiazakazahana tsy mijery ny mpiara-miazakazaka, tsy mijery ny départ, tsy mijery ny arrivé akory, fa mijery an'i Jesosy. Satria ny arrivé anao Jesosy. Voazara sady dolo ny ankabeazan'ilay zavatra efa saika mbo resako teo fa eo vetivety aloha. Ny zavatra esorina mitambesatra, ny hanolona azy mila miazakazaka ianao. Ny ahafahan'ilay izy tena miraikitra tsara amin'ny programan'i Jesosy mila mijery azy ianao eo am-piazakazahana. Hitanareo amin'izay, tsy ampy zany raha esorina fotsiny mivesatra dia hoe afaka mivesatra. Manina ary ny fiainako tsy mandroso nefa dia vesatra rehefa nesoriko. Satria tsy ampy ny fahalalanao fa rehefa avy nanongotra ianao dia misy zavatra tokony hanolonao azy, miazakazaha amin'izay. Zareo anie Andriamanitra tsy mainka mihitsy hoe miazakazaha dia esorina eny an-dalana. Fa esorina aloha ilay mavesatra fa manjary ho sahirana ianao hiazakazaka miaraka amin'ny vesatra. Ohatrany hoe matanjaka be ianao miazakazaka nefa vesaran'ilay vesatra ilay fiazakazahanao. Dia ohatrany mandeha tongotra ihany ianao. Fa ianao nefa reraka avy eo satria mampiasa force be. Toeriny fahotana ny force anao, zay zany. Ajanon'ilay fahotana. Tsy mahatateraka fiazakazahana amin'ny fahotana. Manahela resaka, manavesatra ny fiazakazahana.
eo am-piazakazana nefa dia tsy hoe faly Andriamanitra raha miazakazaka ianao satria tsy izay miazakazaka koa ny tonga raha diso ny direction anao. Zay mahatonga an' Jesosy mijoro eo anoloanao izy mba hitarika amin'ny fiazakazahanao, efaran'ny fiazakazahanao ao aminy. Inona le vesatra? Ny vesatra dia tsy afaka mampiainga antsika ary mampitsoka sy mampijanona ny etaetantsika androso. Ny vesatra dia tsy mampandroso ny fiainanao. Tena kaikinao mety tsy ho fantatrao ty hoe fa fantaro hoe fa ny vesatra tsy mampandroso. Be dia be amin'ny olona zany ny te handroso fa tsy fantana inona tsy mampandroso azy. Vesatra. Be dia be amin'ny olona ny te handeha lavitra hoe alora angamba récupérena dao zay tsy hita hatramin'izay azakazaka anie zany. Fa tsy fantana inona ny bloqué le izy. Eto Andriamanitra miteny vesatra. Fa manino reny olona reny lasa lavitra za ohatra ny miara-mandeha fa zareo lasa lavitra za ohatra ny tsy mety lasa. Zareo efa maivana ianao mbola mavesatra. Inona le vesatra? Efa niteneniny teo. Aoka ozy izy mba ho esorina daholo mitambesatra mba miota malaky mahazo. Niota malaky mahazo. Tsy namana mihitsy zany niota. Tsy namana. Raha resy lahatra amin'izay ianao dia manomboka ho teraka ao anatinao le finiavana tsara ampiasa zodim-po tena tsy hanota ntsony amin'izay. Satria manohatra no avinao io. Manohatra io voalaza amin'ny Baiboly. Mampavesatra zavatra be dia be io. Tsy mampety anao io. Raha tsy maintsy hazakazaka isika dia lasa manasarotra an'ilay fiazakazahana ny vesatra. Ozy izy ny Genesis 18:20 rehefa niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra mifahotany Sodoma sy Gomora ozy izy dia mavesatra indrindra. Salamo 7:34 ny eloko dia mihoatra ny lohako tahaka ny entana mavesatra ka tsy zakako. Faharoa amin'ilay vesatra ozy izy ny Joba 5:7 fa ankehitriny mavesatra no mifasika ny an-dranomasina amin'ny fahoriako. Inona le vesatra voalohany? Fahotana. Inona le vesatra faharoa? Fahoriana. Korintiana 2:7 fa mifahorianay maivana izay vetivety foana. Zareo fa Joba ny teny fa mavesatra ohatry mifasika ozy izy mifahoriana. Paoly teoriana ny resaka amin'izay hoe maivana le fahoriana satria efa tonga Jesosy. Fa maninona ny fahatongavan'i Jesosy no manova an'le fahoriana? Satria ny Jakoba 5:13 miteny hoe misy azo fahoriana avy eo aminareo ankizy hivavaka. Tsy fampimbavaka zany mahatonga le fahoriana me mavesatra tsy mety miala avy amin'ny fahotana tsy mety elana. Le fahoriana tsy miala, le fahotana tsy elana. Mazava? Dikan'izay ny fahotana mila elana dia miala amin'ny fahoriana. Sekoly fanasitranana andro amaraina anisan'ny mamparary ny olona le fahoriana eo amin'ny fiainana vokatry le fahotana. Ahoana zany ny esorina le aretina? Mialana le fahotana, vavady miala le fahoriana, salama ho azy eo ianao. Tena mitsotra andro marina fa salama ho azy eo tsy jerena koa ianao. Satria io fahotana io tsy namanao io sady tsy naman'ny fahasalamanao io. Hitantsika rehefa avy eo. Le pastetika io hitantsika rehefa avy eo daholo. Zay ny tenenin' Jesosy eo Matthieu 11:28 makanesa amin'izay ty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa za no hanome anareo fitsaharana. Ny solution amin'ny vesatra aloha miazakazaka Jesosy. Raha tonga eto ianao andro amaraina mandre vesabesatra, na vesabesatra amin'ny maraina, na vesabesatra amin'ny fifandonana tamin'ny ankonina vao maraina, mety na vesatra amin'ny fifampiresana tamin'ny ramose vao maraina, na vesatra ny weekend, na vesatra ny herinandro ambony, le volana février ray manontolo mihitsy ny aloha hivadika any fa aoka ho lasa ny volana iny ny ratsy. Ny volana tsy mitondra ratsy tsy mitondra tsara zany fa ny toetranao no mitondra an'ilay izy. Ka raha ohatra ka mitsombadika ny volana fa ny toetranao mbola eo ihany ninona kabary ataon'ny mpikabary eo mitoy io. Mitoy io fa tandremo. Fa raha eto ianao andro amaraina tapa-kevitra iova, ninona tenen'ny mpikabary eo? Tsy mitoy io. Tonga dia tsy miandry fiafaran'ny volana io dia miova fa andro amaraina dia misy zavatra efa miova ny fiainanao. Ho voay ny toetra. Amen. Rehefa afaka mivesatra dia asain'Andriamanitra miazakazaka isika. Ozy izy le andiny voalohany teo miazakazaha amin'ny faharetana. Ilaina ny toetra ho mpiazakazahana. Zay amin'izay le hanoloana azy. Ianao zany rehefa miazakazaka dia mila manam-paharetana. Ny olona ho any an-danitra dia olona miazakazaka satria ny fakanesana any an-danitra dia ao aoriana ny fahatanterahany fiazakazahana. Raha tsy mpiazakazaka ianao zany tsy afaka hiteny natateraka tsy misy an'izay. Nefa misy an'izay aloha zay vao makary. Hitanao hoe misy zavatra be dia be zany tsy maintsy tsy kafonao ny fahamarinany teny fa manjary mamita tena ny olona.
fa maninona mila faharetana amin'ny fiazakazahana satria raha efa nanomboka ianao dia efa lasa lavitra noho ny tamin'ny ianao mbola tsy nanomboka mampahirezany tenanao izy ane paster ohatry ny tena mbola lavitra tsy lavitra io raha toizinao fa lavitra io raha mijanona ianao mihaino ve tsika raha efa niainga ianao ka mbola tsy tonga dia efa kely sisa noho ny tamin'ny fiaingana io fa za matahotra tamin'izay petraka tamin'ny fianaratsoa rehefa hody aty Antananarivo manao vakansa dia isaky ny vao miainga dia za manontany foana hoe efa kely sisa ve dia izy ny pampahery tamin'izay eo ambadika io tendrombohitra io fa ohatry niova foana ilay tendrombohitra fa tsy nety tonga ambara-pahatonga azotsika ve ny fahazazana zany ny tonga atsika ohatry ny anontany foana hoe oviana fa rehefa manomboka me matoy me matotra dia manomboka fantatra ao amin'izay hoe matoy miainga tsy maintsy ho tonga ary tsy misy anto tokony antaniana hoe ady mifiry sisa satria efa eny an-dalana tsy mitovy ny faharetana takina amin'ilay olona efa niainga sy le mbola tsy niainga andro maraina tsy te hiresaka amin'ilay tsy niainga fa mba miainga manjary hifampahery amin'iny eo tsika hoe avy ny fotoana ho tonga any ianao tsy mandeha akory miainga ianao miaraka amin'Andriamanitra mandro soa ianao dia rapitso hifelicité anao hoe tena efa nanomboka nandrosa satria tsy ohatry ny omaly zay ne le antony tongavantsika eto e neka mpiazan'ny olona nefa tsy zay ny tiany ny zavatra tiany dia hoe andro marina izy miainga raha riva izy tonga raha toerana akaiky fa raha toerana lavitra dia mila manam-paharetana ianao tena akaikinao manana faharetana hoe amen efeny an-dalana ianao fa zakivy Habakoka toko 4:2 dia manambara amin'ny laran'i Jesosy hoe sorato amin'ny fahitana atao velona tsara ny soratra amin'ny fafana mba ho azo miazakazaka ho vakiana aza eno tsara ho amin'ny mpiazakazaka dia asain'Andriamanitra mametraka vision ao ianao zany tsy miazakaza-poana fotsiny lasa adala ny miazakaza-poana zay mahatonga le miazakazaka fotsiny tsotatra hoe makaiza fa ianao matoa ampiasa hery sy tanjaka avy amin'izay nomen'Andriamanitra dia hiazakazaka miainga eo amin'ny toerana anankiray ianao ho any amin'ny toerana anankiray mazava tsara tsy haiko aloha nareo fa zany izy fotoana teo amin'ny vanim-potoana mpiainako nampiasa ny hery sy tanjako amin'ny zavatra tsisy dikany fa rehefa nanomboka nandray an'i Jesosy dia manomboka ny sokatra ny masom-panahiko hoe tsy andanindany fahataniny zavatra izay nomen'Andriamanitra amin'ny zavatra tsisy dikany intsony voaboaky ny trano fotsiny verina avy any ohatrany sady lany ny volany lany ny heriny lany ny tanjaka ny lany ny fatanyrana tsy nanambary tsy andraisaka ramo ohatrany jineo ihany tsisy ninona satria diso safidy ianao tamin'izay fomba nampiasanao ny fitondran'ny tongotra ao ny fiainanao mirary mba tsy ho diso safidy ianao amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy inona le vision momba antsika ao hijeritsika vedika ny salamy 7:20 psaume 139 verset 16 mahafinaritra be fa Andriamanitra rehefa nanoratra an'izy ary mila mpifandrifina fotsiny amin'ny zavatra efa nisoratan'Andriamanitra dia mety io fa mbola misy mihoatra noho izay amen moe alleluia naran-tompo ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady aza voasoratra eo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry fony tsy mbola nisy na dia iray azy akory aza amin'ny dika teny fototra dia hoe voasoratra ao amin'ny boky meloa ny rantsambatana rehetra membre ny planina soratan'Andriamanitra zany dia planina ho an'ny corps sy membre rasoary ny planina soratan'Andriamanitra dia momba ny tena sy ny rantsana karaha ianao zao manana vision rery ohatrany tsy fatapatatra avy azy io fa tsy ao anatin'izay tsy avy amin'Andriamanitra le izy Andriamanitra ny mamolavola mialoha hoe enao akikely tongotra fa tsy enao no misafidy hoe za te ho fo matsy mihajahaja kokoa ny anaty any sady hitoeran'ny fiainana tsy enao no misafidy an'izay ka Andriamanitra ny manendry an'izay ka izy ny paster le ratsa-tongotra tsy ilaina raha vao ongotana ny ratsa-tongotra ao tsisy équilibre le vatana dia mianjera ilaina io fa za matahotra ianao ka ilaina io rehefa mangididy eto amin'ny ranjo rehefa le matory amin'ny alina iny ianao indrindrindrindra ho anay manana tablette de chocolat enrobé dia miasa be ilay kikely tongotra mikiky an'le izy ery
misy ilana an'io fa ianao tsy mahita an'ilay izy dia lasa heverinao fa tsy ilaina ilay izy. Misy ilana Andriamanitra anao ao amin'ny programa ny vatana ray manontolo. Ianao zany raha vao tsy manana vision hoe ianao membre ao anatin'ilay corps dia efa tsy avy amin'Andriamanitra ilay vision. Ny vision an'ny membre tsy hoe mpikambana fa rantsana resahako. Ny vision an'ny rantsana dia miasa eo amin'izay ilana azy miara-miasa amin'ny hafa ary mifampiankina amin'ny hafa. Tsangana tsara ny tanana izay ametraka vision tsara amin'ity tontilo. Karaha etsy ianao miteny hoe zany visionko to dia tena lasa empereur ampahorin'ny olona rehetra mihitsiny. Tsy vision ana rantsana zany. Izaka no mibaiko amin'ny vatana. Resaka biolojia resantsika. Sofina. Tra mbola misy misaina inona tokoa moa ry tony handrekako. Aiza tokoa moa fipetraka izy ity e. Inona? Cerveau, ny saina, ny ati-doha. Dao tsika teny eritreritra hozy izy ny ati-doha hoe zary angaha tsy mila ny tongotra. Eny ary esorina ny tongotra ary. Teo izy ilay ati-doha. Dao tsika hoe zay amin'ny hôtel de ville. Teo izy vatana ray aman-doha tena efa lasa an'izay. Fa manana tsy mety makany tsika. Ka mila tongotra. Za tsy mila tongotra ka. Manomboka azonareo ve ilay izy? Ny plan, ny vision an'Andriamanitra momba anao dia vision ana rantsana ao anaty vatana. Tena akaikinao sady ilaina ianao hoe no mila ny hafa hoe. Zay ilay vision an'Andriamanitra momba anao hoe rantsana anankiray ianao hoe. Mety misy misaina zao hoe tena misy aloha tena marina mafy pastera misy karazana rantsana zay tena mba tsy tiako raha za zay. Izy mamarana ny lalakanina. Dao hoe sorintsika ary izy dia jerevantsika raha mety amin'ny vatany. Fantanao zavatra mitranga raha vao tsy misy io fivoahana io. Tsy mivoaka maloto, raha izay. Rehefa tsy mivoaka maloto dia miangona ao amin'ny tsinay sy ny vavony, roa zay. Fahatelo, ny tsinay tsy mahavita mitahiry ela be, rovotra io. Fahatelo, fahaefatra tsy rovotra io, mitady lalana io, miparitaka ao amin'ny kibo. Eo fa zay vao iaiko hoe mila anao zay. Ve vao iaika? Ilaina daholo ny momba ny tena rehetra. Andro amin'ny maraina, aza mararirary amin'ilay hoe tsy ilaina zany ianao. Misy ilananao fa ianao fotsiny mety mbola tsy misokatra. Fa ho sokafan'Andriamanitra zany satria metsara fanahy ianao metsara toetra ianao dia mifandray amin'ny plana sy ny programan'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Fa tia le toyany mba hifandray amin'ilay tenentsika teo hoe miala mivesatra, mihazakazaka, mijery an'ilay vision hoe za zany rantsa anatin'ilay vatana. Mbola misy ambonimbony kokoa, iny ilay hoe mijery an'i Jesosy. Fa maninona no asaina mijery an'i Jesosy ianao nefa misy vision efa napetraka. Zao ny antony. Efa elaela mba nikaroka an'izy ity rehetra. Raha miteny elaela, efa tamin'ny 2002 nanaraka tato. Dikan'izay zany matoa miteny efa elaela, mba misy efa elaela zany mba nikaroana an'izy ity. Fa apetraka fotsiny fanontaniana dia misy fotoana mbola tsy mivaly fa misy fotoana mivaly. Ohatry ny omaly zao dia nisy zavatra mivaly dia mba zaraina amintsika. Mba sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Zay hoe mila manam-paharetana ianao fa tsy Andriamanitra inona ny dikany ity. Rehefa tsy mamaly anao za tsy anontany. Tsy ohatra izany no fiarahana amin'Andriamanitra. Manana faharetana. Fa manina ianao saina mijery an'i Jesosy ianao rehefa manana vision. Satria ny vision an'ilay vision Jesosy. Lasoary. Manana vision pastera fa azo fiara amin'ity taona ity. Ataovy amen. Vision zay fiara zay Jesosy. Raha ohatra ka tsisy resaka Jesosy zay fiara zay tena mitsotra anao marina fa tsisy ilana zay fiara zay. Fa maninona ianao no manana faniriana ny anana fiara ohatra. Satria rehefa isy croisade dia mba hitondra olona. Rehefa mirava zomaka misy plasy malalaka tondra mpiara-manompo. Amin'ny fotoana ilan'ny asa fanompoana service ka disponible amin'ny fiara tonga dia rombahako zany. Vision an'ilay vision anao Jesosy. Sekoly fanasitranana. Manana vision pasteur mba ho sitrana amin'izay amin'ity aretina efa ela be aman-taonany ity. Inona ny vision ilay fanasitranana? Hoentinao aiza ilay fanasitranana?
Hoentinao hoaniza le fanasitranana. Hoentinao anaovana inona le fanasitranana. Fa androany ampianarina ianao hoesorona le aretina, soloana fahasalamana, fa hoeto ao amin'i Jesosy le fahasalamana mba ho voatahiry le izy. Sy tiaka mafy tsara ho an'ny tompo hoe le aretina afaka esorina, le fahasalamana afaka omena, fa raha vao tsy apetraka ao amin'i Jesosy io dia verina teo amin'le aretina indray, dia sitranina indray, dia verina marary indray, dia sitranina indray. Zay eto mety mbola tsy hitanao nga marali de miracle hatramin'ny 2006 fa mahazoto manasitrana be ny ato. Fa ianao ve mazoto marary? Anko problème. Raha zay ianao miditra an'le hoe marary, sitrana, dia voatahiry le izy satria maninona? Asiana Jesosy amin'izay le fahasalamana. Aso tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Mazava ve le izy? Hitanareo, tsy ampy zany raha hoe esorina fotsiny le aretina. Le aretina le afaka ngotana e, ny anaran'i Jesosy dia miongotra. Fa miandra ny nama niditra eo amin'ny toerana banky, zay mahatonga izy tsy maintsy tonga dia soloana fanasitranana fahasalamana. Fa mba hitehirizana le izy dia maninona? Mijery an'i Jesosy, asio resaka Jesosy le zavatra voaray. Tompo, sitraninao masoko, hamaky baiboly aho. Toy izay Jesosy, io maso tsy mahita ito dia makiova mivomorava eto aloha. Fa ngaty sitranina vao mamaky aloha, tsy apozinao eo mpamakina io misokatra. Fa raha tena mahatery le hamaky avakeo aloha, na tsy mahita ninona ary. Taovy an'izao mihitsy io. Fa atao vitan'Andriamanitra fa te hamaky ianao. Voasitrana, terahin Jesosy. Inona mba voafara momba ny Fredis le an'y Sekoly fa tena mitsotra aminao mba fidèle. Ozy Andriamanitra hoe ay jerevana vaovao ndraika zany ny anaovana le maso fa tsy jerevana ana. Ndao ndray arany e. Jereva rivotra e. Fo mijery rivotra ny Petera dia dobo ndray. Efa anaty baiboly zany zay mamaky baiboly. Ahoana koa ny jerevana rivotra efa nahita rivotra nga ianao? Azontsika ve? Korintiana voaloha toko 5:10 aminaran'i Jesosy 5 Corinthiens 9:25. Minaran'ny tompo, ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ny olona miazakazaka dia manana tanjona tsara mba ho tonga haingana, manana lalana ale, manana toerana tiana tongavana, ary manana hafainganam-pandeha tiana ho ampiasaina. Itovizan'ny mpandeha tongotra sy ny mpiazakazaka ny direction sy ny destination. Fa ny mahasamihafa amin'ny mpiazakazaka, vitesse. Le izy anie samy miara-tonga any fa ny anankiray efa avy niteraka zafikely vao tonga any e. Tsy haiko mazava angamba zany. Tsy azonareo ve? Samy miara-miainga ihany. Le anankiray mandeha tongotra sady mandady efa teraka ihany ny zafikely eny an-dalana vao tonga any amin'le toerana, zany hoe mandeha ihany le fotoana. Nefa le izy mba tianao hitranga androany ihany. Raha tianao hitranga ato ato le izy tsy isy ankoatra miazakazaka miaraka amin'ny tompony zany e. Efa fiazakazahanao. Amen. Korintiana voalohany 5 ka hatramin'ny 9 minaran'i Jesosy. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto. Galatiana 5:7 ianareo niazakazaka tsara. Zay mahatonga antsika manazatra ny tenantsika rehefa manao zavatra dia atao tahaka ny ho an'ny tompo dia isaorana azy dia mianatra manao izy amin'ny fo sady manao zavatra tsara. Rehefa miazakazaka dia tsy miazakazaka sady lany hery ianao tsy tonga any amin'ilay teny eritreretina. Misy norme amin'ny fiazakazahana. Mba mijereva ny atletisme. Fa na eo am-piandrasana ny départ ary. Tena tsy azo rebirebena le o satria manan-javatra atao izy. Etretsany ianao lefa le manomboka lefa le dia lefa tsona le anarana hoe avy any Madagasikara jao rabiaja. Tsisy mitehaka nareo. Dia eo amin'le mikomany amin'izay dia le avomarika pré vitetika mpiazakazahana zany. Tena akaikinao misy zavatra mila janona hoe satria hiazakazaka hoe. Ka zavatra resantsika eto zavatra matotra be satria miresaka no avinao Andriamanitra. Tianao ve no avinao aloha e?
sao dia Andriamanitra rery ny tiany ho avinao. Aloha apetraka izay fanontaniana andro manana sekoly mpanasitranana. Tena mbo tianao ve zany ho avinao zany mba ho hitany masonao sa rehefa ny an-dantrany hoe io no avinao? Io no avinao tokony ny ainanao zany ve tianao? Sa aloha tena ohatrany tsy zany e. Hoe tonga ny an-danitra dia aso tele ndry tiany seka nataoko tamin'iny ty ohatra tiany ihany fa andao e midira fotsiny aloha e. Marina fa tsisy nenina any. Fa tsy aleo hoe mifoha tsara dia ny maraina to dia mahafantatra hoe wow, misy zavatra prévu amin'ity taona ity, zavatra tsara be satria tsara izy. Amen. Ny olona miazakazaka dia tsy manao kitoto, miazakazaka tsara. Inona ny tena miasa rehefa miazakazaka? Tongotra. Dao tapelina masonao ary. Miazakazaha. Oui. Tongotra anankiray ka, marina le zany fa anapiky kely le izy e. Tongotra sy maso. Zay le mahatonga le vision. Tsy izay miazakazaka eny ambony terrain ny maso, izay miazakazaka amin'ilay couloir voatendry. Fa tsy le izy nangatsirara fa zay fa miazakazaka hatrany nalakelika hatrany ambany dia tsy menareo médaille. Toy ny olona fizy ny teny hoe miazakazahany. Nareo ny teny miazakazako. Tena akaikinao tsy izay miazakazaka hoe. Fa misy zavatra mila rahanao hoe. Mazava e? Ny maso sy ny tongotra ny mila tandremana. Tandrema sao dia lasa ny distraction masonao. Ary mahavariana fa ny zavatra kitiany distraction voalohany masonao. Télé, zay télé poubelle ny fiantsoako azy. Télé zordira. Le zavatra vokarinao mihitsy no manimba ny sainao. Enio tsara fa tsy manao diffamation, tsy manonana arina télé. Fa mampitandrina anao fotsiny hoe tandremo fa betsaka ny zordira n'izao tontolo izao ampidirina avy eo amin'ny zavatra jerenao le fotoana tokony hifantohanao amin'ny hazakazaka hijerenao zavatra tsisy dikany. Ohatra izao ny fomba fanesorana fasika amin'ny tanana rehefa za ve jerenao manasa tanana fotsiny dia afaka amin'ny fasika tsy mila jerevana tsy mila jerevana publication zany. Avy mijery dia ny fomba fanesorana fasika indray amin'ny maso. Ianao tsy ditsoka akory amin'io. Hafa mihitsy mafy mason'ireo sinoa reto tena hafa mihitsy. Eo dia lany adiny 5. Ny olona efa niazakazaka navita adiny 5. Dia hiteny ianao avy eo fa manary any tsy mandroso. Satria le fotoana tokony nandrosoanao nampiatony le distraction ianao. Distraction tsy mampandroso, mampitsoka. Tianao hitsoka ve ny fiainanao raha lasa ranabavy a? Tokony misy non mihitsy dia catégorique. Tandremo ny distraction arany. Azomena fotoana ny distraction. Fantarareo ve? Distraction ny soloina eo fotsiny dia efa destruction. Manina mitovitovy zany, aiko sendra nitovy e. Za aloha mandinika fa niresaka étymologie tsy sendra mitovy zany. Misy zavatra loha zao matoa ny distraction mitovitovy amin'ny destruction. Karaha mbola tsy tonga saintsika dia hanary fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany. Fotoana amin'ny fiazakazahana zao. Esorina ny vezatra, miazakazaka dia mibanjina an' Jesosy, tsy manao kitoto. Maso ny resantsika tao, inona ny ilana tongotra? Ny tongotra dia ilana frein. Zay mahatonga antsika mila mahony tena tsara, misy zavatra mila atao frein be lehibe amin'ny fiainanao. Satria raha le miazakazaka, mora kokoa amin'ny olona mandeha tongotra no mijanona noho ny olona miazakazaka be. Dikan'izay mila mahay mijanona ianao zany. Tsy haiko mijanona amin'ity zavatra. Mila hainao ka. Tena akaikinao, mila hainao no mijanona amin'ny toetra ratsy hoe. Lozy io hoe. Mila mijery an'i Jesosy isika satria tokony mankeny amin'i Jesosy le hazakazaka. Atao inona ke mandeha ambony rano? Fa maninona ke nampandehanana teny ambony rano Petera? Haka trondro? Trondro alaina amin'ny arato atsipy fotsiny fa tsy mila mandeha ambony rano. À la limite ara pahitana fity dia mividy trondro etsy analakely ianao dia mahazo trondro koa. Fa maninona mpandehanany ambony rano ianao? Satria hoeny amin'i Jesosy. Fa raha tsy hain'i Jesosy dia tsisy raison hampandehanany ambony rano, tsisy.
dikan'izay ny fiazakazahana, ny fahagagana, ny zavatra be deaibe dia manana objectif fa hitondranao ho any amin'i Jesosy. Le valim-bavaka andranorainao androany maraina io hitondranao ho any amin'i Jesosy ve io aloha e? Tsy haiko fa ahoana tsy hainao. Tokony ho fantatrao tsara hoe raha tonga le izy ampifaly anao amin'Andriamanitra sy ampifikitra anao aminy ve? Ampazotanao hivavaka ve? Aoka ampanantona anao bebe koa amin'Andriamanitra ny zavatra voarainao aminy na ny fiazakazahana zany na inona na inona. Fanasitranana amizay resantsika vetivety. Petera 2:1-2 tena kaikinao mizavatra esorina hoe mizavatra ny lona azy hoe dia mizavatra ifandraisana amin'i Jesosy amin'izay hoe avereny tsara ilay izy mizavatra esorina hoe anolona azy hoe dia ifandraisana amin'i Jesosy. Avetsika farana izy dia toy izy keto mizavatra esorina hoe anolona azy hoe dia ifandraisana amin'i Jesosy. Petera 2:1-2 aoka izy hiala amin'ny ratsy anao soa hitady fiadanana. Aoka izy hiala amin'ny ratsy anao soa hitady fiadanana. Rehefa miala amin'ny ratsy ianao toy izy Jesosy aza mandrota tsony fa enjana be ny aretinao ambadika io io miala amin'ny ratsy. Raha vao miala amin'ny ratsy ianao dia miala ny aretina. Raha vao manao soa ianao zay le solon'le izy manao tsara fanahy ianao manao tsara toetra. Tena kaikinao ho solon'le fanaovana ratsy fanahy hoe dia manao tsara fanahy hoe rehefa tsara fanahy ianao tsy hainao ny sitrana. Fa ahoana pastera? Ny hafa ny sitrana. Dia ndao amin'izay tsika isainany hoe ny hafa sitranin'Andriamanitra avy amin'ny fahatsara-panao dia ianao ve dia arary eo? Ka ty loty dia avy ianao hiditra ny tenin'Andriamanitra. Fa raha ny olona tia manao soa ampiasain'Andriamanitra na sitrana ny hafa, ianao ve dia ho jerijeren'Andriamanitra? Jauna 5:14 ho Jesosy efa sitrana ianao aza manota tsony fandrao anjoanao zay ratson'olona teo satria le fahotany iny ene no mitondra io aretiny io. Ohatr'izay le tian'Andriamanitra ho tenenina. Raha tsy ohatran'ny hoe mandatsa nefa ny tompo raha miteny izay nefa mila mazava koa zany amintsika zanak'Andriamanitra. Io fahotany io ne mamparary ianao. Aiza atao aiza fa manina tsy atao. Manana atao mazava ohatr'izay koa nefa le izy. Sitrany fotsiny maika io sitrana fotsiny fa tsy tiana iongotra le fototra. Miala amin'ny ratsy dia manao soa izy le Petera voalohany. Asan'Apôstôly 10:38 Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery nandendeha nanao soa ary ny zavatra nataony voalohany rehefa nanao soa naneo fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra nanasitrana. Ny olona miala amin'ny aretina dia olona miala amin'ny ratsy afaka amin'ilay aretina izy. Ny olona manao tsara fanahy lasa fantsona tsara azon'Andriamanitra ampiasaina hanasitranana ny hafa. Ary ny olona mitady fiadanana dia misitraka fahasalamana. Tena kaikinao mizavatra esorina hoe soloina hoe dia mifandray amin'i Jesosy hoe Jesosy tonga mpiavana mahatonga le fihavanana atao amin'ilay an' Jesosy. Alleluia. Mila miavana amin'Andriamanitra ianao. Tsy Andriamanitra mamparary ianao. Zay zao le fihavanana voalohany. Mila miavana amin'ny olona ianao. Tsy zay ataon'ny olona no mamparary ianao. Mazava ve zany? Hitanao hoe le any no hitahirana le fahasalamana. Satria Jesosy tonga mpiavana. Fa tsy tonga nasitrana fotsiny dia avy ianao tsy tafiavana amin'le zay tokony hihavananao. Misy endrika hafa misimisy reto tany saiko mba hisokafany ao anatsika fa misy zavatra mila miala, soloina dia an Jesosy. Resaka kaly. Inona ny esoriny? Misy zavatra tsy azonao hohanina. Genesis 3:6 sao dia manambara fa hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ilay hazo sady mahafinaritra amin'ny maso. Tsy ny sensation anao toy ny hoe tsara ho fihinana fa ilay nitenenin'Andriamanitra hoe mahafaty. Ozy izy Eva tena tsara izy zany mampitehinana ary mino fa raha hohaniko dia tsara. Tena kaikinao tsy hisy hidiran'ny finoanao ilay izy hoe rehefa miteny Andriamanitra fa ratsy hoe. Mazava? Hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana. Mahafinaritra ny maso. Azo matsiriritra.
tsy tonga saina mihitsy izy anatin'io hoe efa tambolombolon'le serpent. Regarde mes yeux. Ohatran'ny amin'le livre de la jungle. Mange le fruit. Dia Eva koa teo. Je mange le fruit. Tu manges le fruit. Il mange. Nous mangeons le fruit. Misy zavatra esorina. Misy zavatra tsy azonao hohanina. Raha aloha zao tsy azonao hohanina. Tsy maintsy mihinana sesika tsony ianao zany. Boudin koa mijanona daholo. Tompo. Mahatsiro ane zany. Nefa izy Andriamanitra tsy azo hohanina. Zay tany efa ianaratsoa mihinana rana koa. Andrahoana vary. Fona Jesosy. Fa lisy tsy ao amin'ny tsirony fa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vao ny tena Andriamanitra tsy azo atao, tena janona. Ary tena tonga tena janona fa tsy hoe verimbenana angalangalatra kely io. Aza esorina daholo le raha fa mba sivy kely eo rehefa manao rona koa tsika sivy kely fotsiny. To dia hoe najanona satria fantatra hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Misy zavatra tsy azo hohanina. Raha possible koa dia maloto koa tsy azo hohanina raha mba mety zany. Iny angamba tsy haiko hoe mila lesona be ve? Ohatran'ny tsy mila fa mba raha mba mety dia mba loatra mihinana an'iny koa zany tsika. Alléluia. Misy ny azo hohanina zay amin'izay le anoloana azy. Ozy izy ny Ezekiel 36:30 anaran'i Jesosy. Ataoko vokatra koa ny voankazo, ny vokatry ny sa, mba tsy ho voalatsa ny jentilisa mosaritsonareo ndray. Omen'Andriamanitra ny fahavokarana. Fa raha ohatra ianao miala amin'ilay tsy azo hohanina, mihinana an'ilay azo hohanina dia mijanona eo, dia tsy hitanao ilay tena tsirony. Fa ny tena tsirony izy ato amin'i Jesosy. Jaona 6:35 Zaho mofinaina. Zay manantona tsy mba noana. Ary zay mino aho tsy mba angetaeta intsony. Mila manantona an' Jesosy ianao zany. Mba tsy hanota avy amin'ny sakafo. Amen. Ao tsara mazava. Resaka fijangajangana. 1 Corinthiens 6:18. Ina ilay ongotana ato. Mandosira ny fijangajangana. Zay fahotana rehetra ataon'ny olona dia inivelan'ny tena. Fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ny fijangajangana dia transfert de démon au débit. Raha ohatra misy mpamosavy zany mba te hamindra toetra ratsy any amin'ny olona anankiray, dia mety toetra ratsy ray. Dia volo mety sergent kely no tonga ao. Le mbola tsy tena le débat be zany. Mihaino ve tsika? Fa ny fijangajangana to dia régimenta telo miditra ao. Miaingany amin'ilay général le ratso loha indrindra ka hatrany amin'ilay vata kely indrindra iny. Raha zah ianao mitandrina fijangajangana fa tsy mahasoa anao fijangajangana. Mampiditra an'io vetivety fa mamoaka an'io manahirana pasitera avy eo. Miaina ianao nefa napiditra an'io tsy. Raha zah ianao mitandrina zay le tiako atongavana fa tsy hoe malay ny vavako anao zay tsy zay le izy. Ny fahotana rehetra ozy izy ety ivelan'ny tena. Fa ny fijangajangana ozy izy miatra amin'ny tena. Raha manatrika eto ianao efa lavo fijangajangana. Tonga eto Jesosy hamelany heloko ao. Raha tonga eto ianao hifona aminy. Tsy izay vitanao ny sarotra vela. Tsy izahay mijoro vao velany tsy nanao ninninina. Fa ny fotoana tsarovatena kosa dia hajana izay tokony hajana dia miditra amin'ny fiainam-baovao tsy miverina amin'izay intsony satria tsy tian'Andriamanitra izany. Loza ny fijangajangana. Zany David zany tena nankasitran'Andriamanitra fa zavatra anankiray ny saika nasimba azy. Sozoty. Goliata resiny fa ny Zozoty ny tsy resiny. Zafady. Azafata mahitsy be ohatr'izay le izy. Zaranao mbola nataoko Zozoty fa tsy nataoko fiteny hafa le izy mbola mazava kokoa noho izay. Efa misy filtre zany. Zozoty misy zavatra ino ny saika nalavo azy. Sofa naniraka ny natan'Andriamanitra nananatra azy. Fananarana mpanjaka koa tsy mitovy amin'ny fananarana olona tsotra mpanjaka io. Zany koa mbola mila anarana zany rehefa miresaka amina olon-dehibe anao tsy mitovy amin'ny resaka amin'ny olona tsy dehibe. Misy dika mato dehibe io, misy dikany zany. Tsy hoe manamaivana an'izay tsy dehibe. Izy koa ndraiky eny fomba fiteny amin'ny tsy dehibe tsy izay le izy fa misy dika mato misy hiérarchie eo amin'ny fiainana. Tonga avy any le mpaminany tsy niteny hoe ry mpanjaka mpijangajanga razy fitondra tena tsy mahafeny anina an'io. Tsy izay. Fa ndray andro i Davida nisy olona izay ao amin'ny fanjakanao ao natao ny fanoharana le izy. Vao niseho le fanoharana
tezo Davida tamin'ny fahamarinana. Tena tsy mety mihitsy zany ataon'ny zampanakary ratsy fanahy zany. Ianao ilay izy. Dia Davida tsy niteny même pas. Safady fa mitaiza zazakely zay ohatrany dia mahay an'izay expression zay. Même si ozy Andriamanitra nataonao zany. Tsy nanao an'izay Davida. Foana eny Davida fon'Andriamanitra fa tsy hanao tsony. Zay ny tian'Andriamanitra ho eny suite. Mila fa misy an'izay tandroa maraina. Mantsorina fijangajangana zay le mila sorina tena kaikinao zay le mila sorina hoe Obolina 5:18 inona ny anoloana azy ao koa tahina ny loharanonao mifalia mivady mifatany ranao. Fa raha mijanonao ianao dia ranofo be fotsiny le izy. Fa tia le atao amin'i Jesosy, tia le ilainao. 1 Corinthiens 6:20 mba hahafahanao manaja ny vady izay nomen'Andriamanitra anao ara-pitondra tena teo izy ny Baiboly ny anaran'i Jesosy olom-boavidy nareo. Koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Inona le sorina? Fitsangajangana. Inona ny anoloana azy? Fifantohanao amin'izay vady nanaovanao fanekena. Ny ahafahan'izay tena mahazo toerana tsara fijerevanao an'i Jesosy izay nividy ianao ka tsy hanao tsony ny vatanao, tsy mahazo manao izay tianao amin'ny vatanao io ianao satria misy tompony io. Tsy maintsy ianao mankalaza an'Andriamanitra amin'ny vatanao. Dikan'izay tsy noho ny amin'ny vadinao zany ny anajanao azy fa noho ny amin'Andriamanitra mijery ianao. Tsy midika hoe tsy tianao ilay vady izay. Satria raha ankinao ny vadinao izy dia mety 1/4 matin mety lasy izay. Ao amin'i Jesosy amin'izay izy ny tena mahazo fototra tsara mihitsy hoe mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Dikan'izay matoa zany mijangajanga tsy mankalaza an'Andriamanitra ianao zany. Mitera mankala mangina ozy Andriamanitra fa tsy mankalaza akory. Mazava e? Firy zany zao ny mankalaza tana tokony hampanginina zany zao ny amin'ny fiangonana maro samihafa any. Sy eto. Raha toka sanatra avin'izany tsy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenintsika. Sekoly vao maraina tonga dia tsindrona pile inona daholo tsy efa miditra eto zao mba ho salama tsara amin'ny fiainam-pananao miatrika semaine. Zay ne ny antony e! Tonga dia en forme be anao miatrika an'ity semaine ity. Fahotana amin'ny resaka zava-pisotro. Tsy haiko mihitsy dia kitikitian'ny tompo daholo ny dossier sensible rehetra tamin'ny ity andro maraina dia. Obolana 23:31 eno tsara tenen'ny Baiboly ne mahafinaritra reto e. Za moa tsy Baiboly ny tiako fa le nanoratra azy. Anjara ty Baiboly dia iondana Baiboly dia hanompo Baiboly eo dia mpanompo ny Baiboly. Ianao tsy mpanompo ny Baiboly, mpanompon'i Jesosy ianao. Vakiko le teny a? Naran'i Jesosy. Aza mijery ny divay noho ny amenany sy ny fanganohaniny ao anaty glaçon. Fantatry ny tompo tsara mihitsy le manitonitona anatin'ny zavatra tsy azo sotroina iny. Toy izy aza mijery ozy izy aza alefan'ny masonao. Esory zay misy zavatra tsy azonao sotroina. Tena kaikinao misy zavatra tsy azonao sotroina hoe. Teneno izy eau de javel hoe. Savon liquide hoe teneno zany tena savon liquide tsy azonao sotroina koa hoe. Teneno izy ny vanina. Zany koa tsy azonao sotroina hoe. To dia meme tsika mihinana meme. Matsiro ny vanina. Antanio moka. Fanahiniko tononona daholo mihitsy ireo mba hananantsika fahatsapana hoe poizina sy loza rehefa miteny Andriamanitra hoe aza sotroina. Aza mijery akory izy, aza mijery le divay. Fa inona zany no tokony atao? Nehemia 4:7-10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tonga dia any amin'ilay sotroiny mamy. Raha ohatra esorinao ny divay dia misotro mamy ianao dia mijanona eo dia tsy ampy. Jaunina 4:14 namaranana an'io. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Miala amin'ny divay, misy zavatra sotroina fa misotro fanamasina. Zay mahatonga ilay hoe aoka isika tsy ho mamy ny divay fa ho mamy ho feno fanahy. Fahotana resaka lainga.
Sa le hoe fitaina daholo any aloha fitaina daholo ty dia amin'izay sitrana tsara salama tsara daholo vita bilan tsara daholo miangeto maraina. Halleloja. Tsy zavatra positif zany fa to dia négatif daholo ny aretina. Fa ny zavatra atao rehetra tsisy négatif daholo to dia positif daholo indray. Amen. Efesiana 4:25 izay indray le mila esorina. Tena kaikanao misy zavatra mila esorina hoe. Miara-mamaky tsika Efesiana 4:25 isa roa telo. Esorina ny laingy. Zay fotsiny. Eo fotsiny. Eo dia efa mety. Esorina ny laingy. Zacharie 8:16. Zacharie 8:16. Zacharie isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny zavatra ataonareo namany avy. Eo dia efa mety koa. Esorina ny laingy samy miteny marina. Fa inona ny atao amin'i Jesosy? Petera 2:4-12. Raha misy olona miteny dia aoka izy teny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Aza mandainga teneno marina fa mitenena izay nitenenin Jesosy asiotehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moe. Avery Kristy dia mazava tsara. Aza mandainga teneno marina fa teneno izay nitenenin Jesosy indrindrindrindra. Zay ohatra raha mantany le olona misy manasa ianao zany dia avy misakafo atoandro dia mantany le olona voky ve ianao? Aza mandainga teneno marina mbola te hanampy fa teneno izay tenenin Jesosy. Kanefa izy ny tompo hoe teneno fiadana eo amin'izay toerana andalovanareo. Sotromany hany matavy teneno izay nitenenin'ny Baiboly. Mety mbola tsy midikinina aminao zany fa mbo raisy fotsiny dia mangatany fanamasina mba ho aplikenao amin'ny androm-piainanao zany. Menara mamaly sy miresaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fatandremo nefa fa anaty salama ao misy zavatra tsy fiteny koa ao. Ozy izy misy salama vovakio zay tamarinto izy hoe Jehovah mankahala an'izay ny mankahala anao dia anao zany raha vao tsy midiserina dia hiritsika ty salama ty mankahala zay mankahala anao kako Jesosy testamenta taloha zany tena kaikanao tsy hoe voasoratra ao amin'ny salama koa hoe dia mety daholo hoe mamaky tsara izay nitenenin Jesosy hoe tsy mahazo mankahala hoe. Ao amin'ny salama koa misy fotoana hoe ry fahavalo aoka ny lelanao hiantona ny tananao manozona. Mody hoe salama fa ozona le izy. Dia mila rectifier zany rehefa manana an'i Jesosy ianao vao vakinao dia fantatro tsisy zany. Hafanam-potà amin'izany ny rectifier an'i Jesosy hoe tsy mahazo manozona ianao. Mashava famafazana. Leviticus 26:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay afafinareo ary afafinareo foana ny voan-javatra reo fa ny fahavalinareo no hihinana azy. Ay zany ny mpihinana voka fahavalo. Ary fantatro ny fahavalonao ke? Ianao ihany ohatra ka ianao mihinana le izy. Zay ny tia Baiboly teny tsy azona. Ianao ke zany, ianao ihany ke manohatra no avinao raha vao hohaninao le tokony hafafy. Misy zavatra tsy azonao hohaninao. Misy zavatra azonao hohanina. Zay le mahatonga ny Isaia 55:10 miteny anie mba hahatonga voam-pamafy sy hanina ho ampinana. Io le fandraisantsika tamin'ny larobia teo. Mitovy amin'ny 2 Corinthiens 9:10 mihitsiny. Matthieu 13:37 le atao amin'i Jesosy. Mijery an'i Jesosy ianao, Baiboly dia milaza ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Jesosy mpamafy. Dikan'izay ny ahafahanao manahaka azy zany izay misy eo an-tananao tokony misy hafafinao satria manahaka azy ianao. Misy zavatra tsy azo hohaninao fa raha le tsy azo hohanina no hohaninao fahavalonao avinao enao. Dikan'ny fahavalo tsy tia, izany hoe tsy tianao zany no avinao. Fahotana mangalatra. Efesiana 4:28 nefa tsika nikaingana amin'izay fa io no mamarana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Miaravakina isa roa telo aoka izay nangalatra fa inona ny solony aleo hikaily aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanana mba maninona hisy omeny izay tsy manana. Mahafinaritra be io farany io. Inona le elana tsy mangalatra. Inona ny tokony solony miasa atao inona le asa hanomezana ny hafa. Hitanareo amin'izay raha tsy mangalatra ianao ka miasa zany ka mijanona eo dia tsy ampy.
satria ny anton'le anolonan'le mangalatra ho miasa mba ho zaraina. Fa maninona? Satria raha vao mangalatra ianao, Zakaria 5:7 miandro ianao. Zany ny ozona mivoaka avy any amin'ny tany rehetra. Fa zay rehetra mangalatra to dia misy sarin'olona be deaibe tonga tsy hainao reny olona be deaibe reny, le mangalatra be deaibe reny. Zay rehetra mangalatra dia hosoroana araka izany, ary zay rehetra mianiana dia hosoroana araka izany ihany koa. Misy ozona zany eny amin'ny rivotra eny miandry mpangalatra fotsiny hidirana. Le mpangalatra tsy mahafantatra satria mila le mpangalatra tsy mahafantatra satria mila manatrika sekoly le mpangalatra. Raha tsy efa eto izy. Aza mangalatra ozy izy. Dia inona zany ny ataoko, zahay fa zatra an'izay, miasa. Fa indrindra rehefa miasa ianao, Baiboly dia miteny fa voatany asan'ny taninao rehefa miasa ianao. Fa raha manome ianao, voata mihoatra zay manome noho ny mandray. Asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo hoe zay ny mahafenao an'ilay misy zavatra mila esorinao, misy tokony hanolonao azy, ary misy tokony famatoranao amin'ny Jesosy. Misy dingana telo zany androany nomeny tompontsika mba hatateraka ny fahafahantsika miatrika sy mavita zavatra anankiray. Misy zavatra esorina, inona toyany? Soloana. Tsy mijanona fotsiny zany hoe esoriko le izy, fa misy zavatra nolona azy. Ary le fanolona azy mila mifamatotra amin'ny Jesosy amin'izay le izy. Le azakazaka tamin'ny voalohany teo, esorina aloha ny inona? Vesatra. Miazakazaka, dia avy eo maninona? Jeren'i Jesosy, satria Jesosy ny faran'le fiazakazahana. Zay dia le nijerentsika teo ireo be deaibe ireo saintsainy ireo. Dia manapa-hevitra amin'izay. Misy zavatra tokony ialanao anie dia misy zavatra azo anolona azy, ary ahafahanao mifandray amin'i Jesosy tena amin'ny fomba tsara be, mba ahafahan'ny fiainanao miova be, ary ahatonga anao salama be. Zany mpangalatra zany tsy salama zany. Tebo lava zany. Zany mihinana votsy azo hohanina zany tsy mampitsahatra zany, mamparary zany. Zany olona mandaingy zany, matahotra lava sao dia ho tratra amin'ny marina, nefa ny Baiboly dia miteny fa tsy maintsy ho tratra io. Tsy maintsy na ho ela zao maraina izao. Aza manao an'izay tsony. Tsy Andriamanitra tsy afaka hamelanao, afaka mamelanao izy, matoy izy mandefa an'ireo teny be deaibe ireo. Mandraisa fotsiny fanapa-kevitra entitra tsara, tsy verina amin'ireo tsony. Fantaro zay tokony hatao dia mifamatora amin'i Jesosy mba haharitra ny fiovanao. Tsy mahentehaka mafy tsara ho an-tompo. Sitrana ny fiainam-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny fiainanao manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny fiatrehanao ny asa mandrarahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza siana lainga ao anatin'io asa io, aza siana halatra velao Andriamanitra hiasa. Ny olana atrehan'ny mpangalatra tsy atrehanao zany fa za matahotra ianao. Ny olana atrehan'ny mpandainga tsy ho atrehanao zany, atrehanao sady tsy mandainga ny tsy mangalatra. Ny olana atrehanao olana atrehan'ny zanak'Andriamanitra rehetra maneran-tany. Misy le izy fa tsy le atrehany rehetra. Aleo zany ahena le izy dia samy miatrika eny, tsy aleo ve zay? Raha toa misy problema folo tsy maintsy atrehany, ny sivy amin'ireo avy amin'ny fahotana fa le anankiray avy amin'ny fijoroana. Dia mba aleo le anankiray avy amin'ny fijoroana no atrehana fa le sivy mba miongotra kosa. Fa tsy antsika zanak'Andriamanitra tsy maintsy miatrika rahalahy. Avy amin'ny lainga avy eko miatrika iny isotro fotsiny lainga. Za paster eto ambavako fa nienjehana mihitsy ane zany angala patin'olona. Ahoana ianao tsy enjehana? Fatin'olona kosa nalainao. Azonareo amin'izay ve le izy? Raha azonao dia mitsangana areo ne? Ay tena azonao kely izy. Ao afoan'ny tananao ary. Omeo fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny teny. Ankasitraon'Andriamanitra ny amin'ny fahamanginy androany. Omeo an'Andriamanitra ny dera sy ny lazany amin'izay mety fahamarinana mbola zarainy. Avy ao am-pony ho tonga ao am-pontsika. Fa tena te hitantsika lasa lavitra ny tompo. Misaora azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Menao ny arenan'ny teny ahalalànay ny zavatra tokony ataonay. Matsiaro ny fahamarinan'ny teny rehetra izay nomenao teo izahay. Fa mila esorina ny vesatra mba ahafahana miazakazaka ary mibanjina sy mijery anao, satria ny fiafaran'ilay azakazaka dia ianao. Mampianatra sy mampatsiaro anay ianao fa tsy tokony hangalatra izahay, ary tokony hiasa, ary ny vokatry ny asa dia tokony hisy hanomezana, satria mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ao ambadiky ny zavatra ialana
dia misy zavatra tokony anoloana azy ary ny ampaharitra an'ilay fiovana dia misy zavatra tokony famatoranay aminao. Maro ny teny fahamarina sy teny fiainana zaraina andro amin'ny maraina tamin'ny alalan'ny fananao izay niasa sy nampiteny a, fa angio ny tsiraray avy amin'ity maraina ity. Raha misy efa lavo tompo ato anatin'ireo fahotana izay nitsongainao manokana, tianao andraisana vaovao indray ny zanako tsiraray avy a, dia raiso izy ireo fa miverina. Ary miverina aminao izay tompo, raha nisy nampalailanao tamin'izay niteneninao teo ka mbola nataonay hatramin'ity maraina ity, mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Manana fahavononana kosa izay iainga vaovao satria hadiva hivadika amin'ny volana, hiditra mois de mars izay raha afaka pitso. Tena te hahita ny tananao izay eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny taranaka, eo amin'izay rehetra momba anay. Tsy te hahita ny hoavinay izay ho simba tahaka an'izay mety ho passé avy amina tsy fahalalana sy tsy fitandremana. Misaotra fa fantatra efa mandray anay vaovao ianao andro maraina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona nononako ho anao izay miverina tamin'ny andro maraina, amin'ny fiverenana marina, amin'ny fahavononana, amin'ny fibebahana sy fanenenana. Amin'ny anaran'i Jesosy, voavelany elokao. Miainga vaovao ianao, mahasoava vaovao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy to fa tena mampianatra anay ianao. Eny tokoa tsy ho ampy raha miala mialatra izay, fa mila miasa. Satria ny mpangalatra rehefa manana finiavana tsy hangalatra ka tsy tafiasa, dia tsy maintsy hangalatra izy tsisy ninonina eo an-tananako. Ahendry ianao. Le nangalatra mihitsy no asainao miasa. Tsisy excuse. Ary mahatonga le asa haritra ao amin'ilay programanao araka ny teny hoe ny momba ny rantsanay dia voasoratra ao amin'ny bokinao, dia tianao izay hijoro amin'ny fatateran'ilay fitahiana mihoatra, fa mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Rehefa miasa io olioka mandray ny vokatry ny asany, dia tianao hoendry izy hamafy. Mba ho mihoatra noho izay vokatry ny asany no iainany. Tompo, tianay loatra ianao. Saotra betsaka. Esorina ny lainga, tenenina marina ary mamerina izay niteneninao. Miala amin'ny fijangajangana, mifantoka amin'ny vadiny fahatanoranana anaovana fanekena sy voady teo amin'ny alitara, fa mibanjina anao ilay mpanavitra anay nividy anay tamin'ny raha sarobidy. Tsy mahazo manao izay tianay izay, natao hankalaza anao amin'ny tenanay, amin'ny fitondra tenanay. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, misy zavatra be dia be afaka sitrana andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafisika ho an'ny Tompo. Mahazo toerana dia anao fanahytsika vetivety a, dia hivavaka ho anareo a, hifampivavaka isika dia aorianan'izay a, tsofina rano dia samy hamonjy a, ny adidy amanandraikitra fianarana asa sy zavatra maro samihafa. Vaovao antsika tanivony asa fanompoana, sekoly mpamana olana, raha pitsy maraina toy izao a, manasa antsika mpitiavana hatrany a, mbola vasta be ny fahendren'Andriamanitra tsy voatrandraka, mihina fao ilaitsika. Ny antony a, le fotoana andro maraina zay dia fotoana sarobidy be nanomezan'Andriamanitra toky a, fa raha miala amin'ity ianao ka soloanao an'ity, dia misy an'ity zavatra ity miandry mba haharitra le izy. Azonareo ve? Tanaty ilay vavaka teo tonga saina, fa raha miala mialatra le mpangalatra ka tsy miasa. À 99% hiverina izy hangalatra. Tsy hahavelona azy nefa raha hiasa fotsiny izy. Misy fahendrena nomen'Andriamanitra. Rehefa avy miasa ianao, miakatra mivokatra mba mamafa azy. Tia tantara zavatra be dia be fa sao dia heverinao fa manentana ry salolo tsy. Pasokafo le fo e. Manokafa fo ampiara-manompo aminao. Misy miaraka aminao mety ray seza eo mety manana mba fahasahiranana izy. Ianao mety manana mety mba afaka. Ataovy izay azonao atao. Amen. Taontsika hivavaka ary manasanao hitsangana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, vavaka ho an'ny tsiraray avy izay tonga eto androany. Natao sekoly mpanasitrana, vavaka ho an'ny fiainam-panahy. Aoka isy fanasitrana hatratra ny fanahinay tsiraray avy izay tonga eto. Ny toe-panahinay sy ny ainay mba ho resy le fahotana sy le ratsy. Anana fahatanjahanao amin'ny fanapahan-kevitra tena hiditra eo amin'izay tokony atao, ary hifamatotra amin'izay asainao atao mba haharitra le fiovana. Tsaroviny tsiraray avy amin'ilay finiavana tsara ny roso satria tianao izay hazakazaka, tsy tianao izay hijanona, tsy tianao hitsoka amin'ny fiainanay, tianao hivoatra sy handroso ny momba anareo manontolo. Andriamanitra ny fandrosoana ianao. Ampandrosoa tompo amin'ny fiainan zanakao tsiraray avy izay tonga eto androany. Aoka handroso ny fiainam-bavaka, ny famakiana ny teny, ny fampiarana ny teny, ny zotom-po hanompo, ireo karazam-piovana rehetra amin'ny mantoetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta.
vavaka ho amin'ny fahasalamany tsiraray avy aray amin'ny anaran'i Jesosy. Mety misy mifanentainana fampahoriana zavatra mety mamparary andro amaraina tompo aoka ho votsitra ny fahasalamana ho an'ny tsiraray avy. Salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofo sy aretina io amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny aretina andoha io zao maraina zao. Mitsahatra sy afaka io ary tsy miverina intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Io lamosina manaintaina io androany maraina no anononana io teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa mijanona io dia verina amin'ny loha ny lamosinao amin'ny anaran'i Jesosy. Natao hazaka ny vatanao sy ampijoro anao io lamosina io. Na firy taona na firy taona, na firy kilao ianao na firy kilao. Zay no antony namoron'Andriamanitra io. Mety io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manona fanasitranana amin'ny naira amin'ny anaran'i Jesosy. Nizaniza tongetika manaintaina ny nairanao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misy fanaintaina amin'ny ranjo tsy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'io ranjo manaintaina sy marary io, amin'ny anao mijoro lava sy mandeha tongotra io, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Io lela manaintaina sy ativavy io, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka niafita amin'ny anaran'i Jesosy. Afafontanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ny fidiranao antsehatra amin'ny antsipiriam-piainanay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko ny fahafenony fanasitrana amin'izay rehetra tsy voatonona teo. Fantatr'Andriamanitra izay manjo anao. Raisy ny anjara fanasitrana tokony ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tainy tompo daholo. Bonne semaine. Courage tsara. Rehefa misy zavatra mitranga dia fataro amin'izay. Inona ny tokony esorina? Inona ny tokony hanoloana azy? Dia inona ny ahafahako mitahiry an'izay fanoloana an'izay mba ho any amin'ilay vokatra tena mampety azy no ilan'Andriamanitra azy. Esoro mivesatra, miazaka za. Fa tsy miazaka za koatra ny adala tsy fantatry andeha ho aiza. Miazaka za hoeny amin'i Jesosy. Hitanao amin'izay, raha vao tsisy an'ilay finalisation tamin'ilay troisième étape dia ho reraka. Iverina mivesatra mpiazakazaka raha vao tsy mibanjina an'i Jesosy. Mba tsy hiverin-dalina ianao, omeo an'i Jesosy ny fifantohanao. Amen. Io problème io milamy io amin'ny anaran'i Jesosy. Aza taitra fa amin'ity semaine ity handray ny fahagaganao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako amin'ity semaine ity ho voarainao ny anjara fahagagana tokony ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mandehana fa ho marina aminao ny tenin'i Jesosy hoe indro izao ombanao mandraikariva. Ambara-batonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Amen.